taona izay no nampianarako tety amin'ny oniversite. Betsaka ireo mpianatra no tafita lasa directeur na nahazo poste ambony. Tiako no mampiofana an'ireto tanora vao eritreriny reto tamin'ity taon'ity aloha tena nafinaritra azy zareo sy ny fahaizany. Indrindra moa fa Francia sady mahafatifaty no intelligente. Zao kosa ve dia tsy ampitodika. Efatra amin'ny rentrée izy io notsikary ifampiresahana amin'ny salle de prof sy eny amin'ny couloir eny. Efa nataoko ihany izay mba hijereny hafa ny ataony ihany ny ataony. Tsy maintsy vakiako ihany ny resaka ka nataony fisasaka ihany. Aleo rehefa vita ity examen ity dia tsy maintsy ho resahako izy io. Aiza ve dia tsy hipetaka mihitsy amin'ity taona ity. Afaka mijanona kely ve ianao rehefa vita ny koro? Misy zavatra tiako resahana nera mety. Raha manaiky araka amiko ange Francia dia azo antoko ty deuxième session ty. Ohatra tsy azoko mihitsy izany resaka ao izany. Ianao nge raha misy efa manambady za raha teo efa manan'olo ty tsy afaka hiaraka aminao mihitsy a. Aza miasa loha amin'izany fa verantsika isanao rery ty. Sady tsy nisipanao na vadiko ny ankinanao avinao fa za. Ndana aloha dia eritrereto tsara fa tsy voatery androany. Nefa aza atao ela be koa valim-panadinana tsy maintsy avoaka. Oui, allô? Izy io? Allô? Ramsey? Ny kolikoly ara-pananana dia fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fahefana eo am-pelantanana entin'ny katsahana firaisana ranofo. Mijorofa olombelona aty aminay na mandefa hafatra miafina ao amin'ny page Facebook Transparency International Initiative Madagascar na antsoy avy hatrany laharana 034 64 403 41 na mandefa fanairana ao amin'ny www.skoolcool.org.